Farimarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana Tolotra sy Tinady amin'ity anio ity. Aty ambanivohitra lavitra be aty no alorantsika ny fandaharana amin'ity anio ity. Dia asaina ampitiavana anareo anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia Tetik'asa Fihariana ny mpiarabelona izay tanterahin'ny fida no resahantsika ato anatin'ny fandaharana. Misy karazany telo izy ireo, ao ny asa avitra, ao ihany koa ny vantsinankonana ary ny Tosika Fihariana. Ho resahantsika ato anatin'ny fandaharana avokoa izy ireo fa samy vola izay entina amatsiana mba ahafahan'ny ankohonana mivoatra amin'ny fiainana avokoa no tanterahana ao anatin'ireo tetikasa karazany telo ireo. Midiratsika tsirairay ireo tetikasa ireo fa izy ireo aloha zany raha hoe atao antsika ankapobeny dia fanomezana vola ny isa-tokantrano mba ahafahan'izy ireo mivelona, ahafahan'izy ireo misakafo tsara, ahafahan'izy ireo mampiana janaka ary ahafahan'izy ireo manana tetikasa ivelomana tsara ao an-tokantrano. Andenge barahantsika ny fanadihadiana. Asa avitra natao hanomezana asa ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana. Mamaritra foto-dravitra asa iraisana ny mpiray tanàna, lalana ohatra na tohadrano, lakan-drano sy ny sisa. Ireo mpiasa avitra avy eo no manamboatra izany ary misitraka 3,000 ariary isan'andro rehefa avy miasa adiny 5. Tsy natao iveloman'ny fianakaviana mandava-taona ny vola azo fa natao hanampy ny fidiram-bola amin'ny fotoana ilaina azy. Izay no iantsoana ity toana ity hoe asa avitra. Noho izany, kendrena ho amin'ny fotoanan'ny fahavaratra ny 20 andro fiasana voalohany. Amin'ny volana septambra ano any kosa ny 20 andro fe-potoana iasana faharoa ao anatin'ny taona. Natao izany mba ahafahan'izy ireo mampiditra mpianatra. Ny sitraka ny asa avitra tao anatin'ny 3 taona izao, ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana avy any amin'ny faritra Itasy, Bongolava, Menabe, Vakinakaratra, Amoronomany, Matsiatrambony ary Yorombe. Tetik'asan'ny fitondrana Malagasy tanterahin'ny fidy, entina iahinan'ny mpiarabelona ihany koa ny vatsinankonana. Nanomboka tamin'ny septambra 2024. Fianakaviana marefo ara-pivelomana avy amin'ny fokotany 450 ato amin'ny komina Valo ato Betafo no mahazo 3 alina ariary isaky ny 2 volana. Entina ampanjariana ny sakafo ao-tokantrano sy ampianarana ny ankizy ny vatsinankonana. Ho tapitra amin'ny febroary 2022 ireo tetikasa Fihariana ny mpiarabelona ireo. Mialohan'izay anefa mba hananan'izy ireo asa fivelomana maharitra dia misy indray ny Tosika Fihariana. Vola mitentina 4 alina sy 2 hetsy ariary entina hanatanterahana tetikasa toa ny fambolena ohatra, ny fiompiana, ny varotra ary ny asa tanana. Ho hitantsika ato anatin'ny fanadihadiana ary hoe manahoana ny fizarana izany Tosika Fihariana izany. Anaovan'ireo mpisitraka inona izany ary faritra aizavy eto Madagasikara no mahazo ny Tosika Fihariana. Fiahinan'ny mpiarabelona karazany telo no hitantsika teo. Atao anatin'ny toya fanadihadiana dia andeha hojerevantsika indray ny mahakasika ny Tosika Fihariana manokana. Hojerevantsika hoe ahoana ny fizotry ny fizarana ny vola anaovan'ireo olona izay marefo ara-piveloman'ireo inona ny vola izay nomena azy ireo. Ny vinankarena eto Antsirabe dia misy fizarana vola amin'ity anio ity dia andeha hovalitsika eny toerana ireo fanontaniana rehetra ireo. Izy no zo 420 taona, manambady ary mananjanaka 3, monina eto Vinanikarena. Mpisitraka ny asa avitra izy ary nentiny nambolena ny vola. Manao saraka tsara dia rehefa tsisy ny saraka tsara dia mba manao anay.
manana tany anay dia mamboly ohatra hoe ovy, vary, tsaramaso, katsaka. Rehefa tena anona aloha dia tsara ampy satria hitanao indraindray ilay zavatra tsara moa indraindray faran'izay ratsy. Inay zao tena mboly katsaka tena tsy nandraisana na voanindray azy. Sasany lasan'ny mpangalatra moa, sasany tsy haiko hoe misy maka tena tsy nandraisana satria ny dadan'ity tsy teto fa voaingana ny tonga. Nandeha tany Tala izy dia ako be vokan'ity dia tsy havitako mihitsy izany. Tsy dia sahirana intsony moa ny orana efa ho avy moa saraka tsamba misy. Dia mba samy mikarama aby anay roa zany dia tsy dia hoe sahiran-tsaina be loatra indray nahitana hanina petsy fa dia mba mahita anao zany androany dia betsaka mba mifanesinesy zany. Volanina teto amin'ny commune ireo olona 970 avy amin'ny fokotany valo eto Fianakaviana. Somebiseby ny rehetra miaraka amin'ny carnet mahapisitraka ny fiahinan'ny mpiarabelona. Voasokajy ho marefo ny 200 n'ireo olona mahazo ny Tosika Fihariana toa ny manankilema, ny beantitra ary ny voan'ny aretina izay tsy mety sitrana intsony toa ny tuberculose sy ny sida. Tonga dia mivantana any aminareo mahafotofoto tsisy fanelanelana ka dia isaorana fitondram-panjakana. Tetikasa tsany banko mondial izy ity. Tetik'asan'ny fitondram-panjakana Malagasy. Dia mampionina eme marka raha dia tsy ferana jony mampiaina seraloran'ny sariny. Neny rasoa isan'ny nandray ny 4 sy 2 etsy ariary teto. Tratran'ny poliomelite teo amin'ny 7 taonany izy. Eo amin'ny 20 taona latsaka no nitsangana fanandady dia zay mbola hitondra-terana. 4 sy 2 etsy dia izy iny misy tombony ny akoho rehefa ompiana ka misy tombony izy. Gasy ny akoho. Rehefa mba betsaka dia amidy mba angalana manahirany dia ompiana ihany ny eo dia ny zanadavavy mba manampinampy eo fa tsy ohatr'izao raha tsy misy ary fangamba efa maty. Tonga teto ihany koa Izaky mivady. Samy manana olana ara-pahitana izy ireo. Mpamboly no asany ary ho ampivadiana amin'izay ny fiompiana kisoa entina ampiasaina ilay Tosika Fihariana. 4 sy 2 etsy ariary anaovana fiompiana kisoa anankiray ihany aloha ny eritreretina dia anaovana ny sakafo ny ambiny. Ny tanjona zany dia mba azona fivelomana tsara avy amin'ny resaka fiompiana kisoa mba ho tonga omby ohatr'izany ny tanjona zany. Velom-panantenana ny amin'ny ivoarany fari-piainan'ny mponina eto Fianakaviana ny ben'ny tanàna. Tetikasa toy izao tokoa dia voalohany indrindra aloha ny tsara ho fantatra dia olona sahirana ireo omena ny fanampiana ireo. Dia noho izany dia mampitombo ny fiarikarena eo am-pelantanany dia izany no midika fa afaka manao ny adidiny sy ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny Fianakaviana aloha izy voalohany indrindra. Dia faharoa manaraka izany dia afaka manao ny adidiny eo amin'ny firenena. Ka izany midika fa mampitombo ny fiarikarena eo anivon'ny tontolon'ny commune sy ny firenena mihitsy zany fisiany tetikasa toy izao. Mitohy hatrany ny fizarana ny lela vola Tosika Fihariana. Nandray ny anjarany teto ihany koa izo. Fitahana kisoa dia ray aloha videna dia ampitombotomboana aloha iny. Provanda no mena azy satria iny mba mahavetivety azy dia rehefa mba tonga taiza izy dia amidy dia mba ampiana indray izany dia ny trendrony satria tsy maintsy tsondromina isam-bolana ilay kisoa. Mangingine mafinaritra ny ambany vohitrany leo tapatapa
Ambohimasina aty amin'ny faritra Vakana Karatra aty no misy anay amin'izao fotoana izao andro alarobia andro tsena. Olona maro be ihany koa no nahazo ny Tosika Fihariana tato amin'ity commune ity ary hitantsika amin'izao fa be olona be eto an-tsena satria nahazo vola ireo olona ireo ary ho avy hiantsena hividy ny entana rehetra izay tao anatin'ny tetik'asan'ny izy ireo dia ho ampiasaina amin'ny fiarian'izy ireo. Maro be tamin'ireo olona izay nahazo ny tohana no nisafidy ny hividy kisoa noho izany dia andeha hitsidika ny tsena kisoa isika rehefa avy eo ary ambany ary dia hitsidika ihany koa an'ireo olona rehetra izay nahazo an'izany tohana fiariana izany. Dia hitantsika rehefa avy eo hoe inona no nampiasain'izy ireo an'izany vola mitetina 4 sy 2 hetsy izany ary inona no fanantenan'izy ireo ao aorian'ny fahazahoana n'izany tohana izany. Andahoarintsika andeha hitsidika ny tsena kisoa. Ato amin'ny commune Ambohimasina, district-ny Betafo, nivoaka tamin'ny 3 novambra teo ny Tosika Fihariana ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana aty an-toerana. Rakotra olona ny tsena ny alarobia 4 novambra. Ny kisoa no tena ny fanotofana. Niakatra be ny vidin'ny kisoa tamin'io andro io. Tany hery tena niakatra ary otrona efa any an-tsena. Nanisa tany an-tsena? Tondra le sosy satria nirotsaka ny evandra tamin'ireny raha kisoana 5 alina tamin'iny io na 7 alina dia raha etsy mahery. Alarobia 15 novambra, fotoana nandalovana taty an-toerana. Vitsivitsy amin'ireo mpisitraka sisa no nividy kisoa. Isan'izany idety, mpamboly sy mpiompy, manambady izy ary 9 ny zanany. Tonga teto izy nividy kisoa. Efa nilatsaka noho ny tamin'ny heriny ny vidin'ny kisoa tamin'ity andro tsena ity. Betsaka ihany koa teto ny safidy. Tamin'ny programme mifidy izao dia nandray vatsinankonana izay dia nampianatra izay dia mbola mitohy ihany ilay vatsinankonana dia hatreo nahazo fanampiana Tosika Fihariana anaovana tetikasa. Tamin'ny 2 novambra nahazo an'ilay Tosika Fihariana dia 4 sy 2 hetsy ariary. Tao anatin'ilay tetikasa izao dia tetikasa kisoa ny anay no nanaovana anazy. Efa ao ilay kisoa. Io izao ilay kisoa io. Tombony ho an'ireo distrika 420 manerana ny Madagasikara izay nahazo ny Tosika Fihariana ny fidiran'ny vola ary tsy mivoaka ny distrika amin'ny ankapobeny ny ampiasana ilay vola fa mihodina aty an-toerana ihany. Ho an'ny distrikany Betafo ohatra, Fianakaviana miisa 7,750 no nandray 4 alina sy 2 hetsy ariary. Vola iray lavitrisy ariary mahery zany no niditra tato ary mihodina ato amin'ny distrika ihany satria biby fiompy sy akora ilaina amin'ny fambolena no tena novidin'ny ankamaroany ireo mpisitraka arakaraka ny tetik'asan'ny. Ny engagement de Dieu no tsy maintsy nivoaka ny distrika ny nampiasana ny vola. Ny fidianana akora fanamboarana kodiarana sarety manko ny azy ny Tosika Fihariana. Ankoatra vatsinankonana zany zao amin'izao dia nisy le tetikasa Fihariana zao namendry zareo vao amin'ny vatsinankonana. Zay le zava-dehibe koa zay aminay le isolana amin'ny zareo zay. Tosika Fihariana 4 alina sy 2 hetsy ariary. Tetikasako zany dia resaka asa tanana moa zany lesy dia asa tanana moa tsy dia mahagaga zay fa rehefa asa tanana zany samy nadao fa loha rarana aloha dia hoe kodiaran-tsarety aloha na laroan-tsarety zany ny tena maro. Ny olana zany dia ohatrany hoe amin'ny fampidirana an'ilay akora satria ilay akora tsy lafo be mividiny le vola avany an'ilay ohatra hoe mpanao lehilahy roa zany tsy dia tonga ara-dalàna amin'ilay ifanarahana ohatra. Satria moa ambanivohitra izy dia hitanao fa hoe raha 9 alina zany izy dia in-telo mandoa izy vao vita le 9 alina dia tsy tafakatra eny Antsirabe ianao amin'ilay akora. Dia Tosika Fihariana zany dia vidianako pesty eny Antsirabe tamin'ny herinandro ambony iny tamin'ny 10 novambra teo zany ny teny. Dia vidianako moe anankiroa, tany masoandro anankiroa,
dia aleoko raikilao pinceau du lien ny fivana aloha zany dia ohatrany hoe mety tsaratsara kokoa voalohany indrindra aloha lafim-penana faharoan'izay a eo amin'ny asa zany ohatrany hoe mba misy fivoana kokoa ny fandehanan'le asa zany lasa lavitra ny kolosaina mijery akaty mitonto efa nandray ny Tosika Fihariana ihany koa ireo mponina eto inanatonana isan'ireo i Marie mpivarotra enta-madinika eto amin'ny voamiditra ny tanàna izy. Za zany a raha safiny ary izany remy mavidrika eto amin'ny fokotany inanatonana mpisitraka ao amin'ny vatsina akonana sady nahazo ny Tosika Fihariana ihany koa. Ny vola azoko tao amin'ny Tosika Fihariana zany dia 4 hetsy ariary. Ny entanako izany tato entana tena vitsy dia vitsy resaka hoe paraky kely iray gorosy, kafe kely amin'ny kapoaka sy amin'ny kilao, dia bonbon kely amin'ny paquet kely iray na roa. Dia ohatrany hoe hitako izany fa nandeha ny tsena mba hita hoe mila entana betsabetsaka kokoa zany ny olona dia niezaka nanao ako mba hampisipisi kokoa n'le vola miditra zany rehefa betsaka ny entana ato am-pivarotana. Dia izay zany natapa-kevitra ako hoe ny any Tosika Fihariana ataoko varotra. Ny resaka hoe siramamy sy kafe zao tsy nisy teo aloha dia niezaka nanao an'izany dia ny resaka trondro maina, sira, le andavanandro ny olona mihitsy zany ny tena mandeha aty dia izay no nahatonga nanampy. Misitraka ny Tosika Fihariana eto nanatonana ihany koa ity renim-pianakaviana ity akoho gasy ny azy ny Tetik'asan'ny. Tsy manambady manana zanaka fa efa lehibe aby ny zanaka dia zavy kely kamboty kely ankiroa izay no taizako ato dia izay no andraisako vatsina akonana. Vola niraisiko tamin'ny Tosika Fihariana 4 sy 2 hetsy dia nampiasako tamin'ny vidina akoho dia vidina sakafona akoho dia anamboarana ny tranony. Nanaovako an'ilay akoho ako tsy manambady dia le akoho mba vitako le ako efa mandroso fahaterana le zavikeliko majinika kely dia mba vitako mikarakara azy fa raha kisoa izy dia tena ezaka lavidavitra le fiompiana kisoa no le akoho satria le akoho mba hoe azoko raisina tsy kelikely ny vidiny fa tsy dia hoe tonga dia amidy aby izy rehetrarehetra fa raisiko tsy kelikely arakaraka an'le filan'le zavikeliko mianatra dia mila zavatra mila fitaovana ohatr'izao anay mama, mila fitaovana ohatr'izao anay bebe dia mba afaka mivarotra akoho anankiray ako na mivarotra akoho iray na mivarotra atody arakaraka an'le zavatra ilaina any an-tsekoly zany. Ho tapitra amin'ny volana febroary taona 2024 ny Tetik'asan'ny fitondram-panjakana ho fiahinan'ny mpiarabelona famatsim-bola ao anatin'ny pursaps ary tanterahin'ny fidy tao anatin'ny 3 taona. Ny teny izay entin'ny fidy moa anatin'ity fanatanterahana ny Tosika Fihariana izay Tetik'asan'ny fitondram-panjakana entina hanoanana an'ireo tokantrano marefo amin'ny alalan'ny famatsim-bola pursaps dia ny mba hitojon'ireo mpisitraka hanatanteraka tsakany sy andavany ireo tetikasa izay netretin-zareo tanterahana engany mba hitondra fiatsaram-piainana ho an'ireo tokantrano tsirairay izay misitraka izao tetikasa ataon'ny fitondram-panjakana izao.
Ankoatra ny fidy izay mpanatanteraka ny tetikasa, antoka amin'ny fahombiazany Tosika Fihariana ihany koa ireo reny mavitrika. Ny asan'le reny mavitrika zany dia manentana an'le olona mpahazo tosika mba hampiasa tsara an'le lela vola nomena azy amin'ny zavatra mitetikasa iriny tsirairay zany dia izay no ampiasaina azy. Dia tanina tsara izy andanjalanja ny zavatra rehetra atao hoe sakafo na fiompiana dia ila fantatra daholo zany, mila fantarina ny zavatra ampiasaina dia ila fantatra ny vola lany, hita fantatra ihany koa ny vola ambiny. 9 zany no tantaniko dia zany fa 7. Eny tompoko tena mitety dia manome anazy dia manome tory lalana anazy zany amin'ny fampiofanana natao anay hoe mila manana kahie tsirairay tsika satria sika nahazo tosika dia misy zavatra ho lanintsika ao dia ila fantatra mivoaka dia ila fantatra ihany koa miditra. Le kahie zany rehefa ampiasaina ty kahie ty dia nampifidianana kahie ray aby ry zareo. Dia misy zavatra nampiofanana anay zany ao dia apetraka eo ny daty nandraisana ny vola tamin'ny fandraisana ny tosika dia io vola niditra io apetraka ato anatin'ity kahie ty dia hita zany ny vola mivoaka sy ny vola miditra sy ny ambiny. Raha misy tsy mahay manoratra izy zany dia izahay mihitsy no manao an'le kahie, manao an'le tableau. Dia raha mividy zavatra izy dia miezaka ihany koa izy makany aminay hoe mividy apombo tamin'ny fotoana ohatr'izao, tamin'ny daty ohatr'izao dia soratanao. Raha tambatra izany, Fianakaviana 904 avy amin'ny distrika 420 manerana ny Madagasikara no nahazo ny Tosika Fihariana. Mitentina 2.5 miliara ariary mahery kely na $3 amerikanina ny fitambaran'ny vola nozaraina ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana. Hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo fa saika ny fiompiana kisoa no nisafidiany ireo olona izay nahazo ny Tosika Fihariana taty amin'ny faritra Vakinankaratra taty. Ankoatra ny fiompiana kisoa nefa dia nisafidy ny fiompiana akoho ihany koa izy ireo, ao ihany koa ny asa tanana dia ny varotra. Fa io moa zany arakaraka ny zava-misy any amin'ny faritra tsirairay avy satria ankoatra ny aty amin'ny faritra Vakinankaratra dia tanterahana any amin'ny faritra fito hafa ihany koa ny tetikasa Tosika Fihariana izay tanterahan'ny fidy. Tetik'asan'ny fitondrana izy io fa ny fidy no manatanteraka azy manerana ny Madagasikara. Raha tambatra dia olona miisa 904 manerana ny Madagasikara no nahazo 4 sy 2 hetsy ariary entin'izy ireo hanatanterahana tetikasa iray aty ambanivohitra aty. Dia izay ny fandarantsika tamin'ity anio ity ankasitrahana feno ianareo miaraka aminay hatramin'ny farany dia manome fotoana ho amin'ny heriny anio toy izao indray.